Miananganana ity monarchie constitutionnelle ity misy ihany koa ireo mitsipaka ankitsirano mbola ao arahantsika ny fandraisam-peo izay nomaninay ho anareo. Hevitro indray zany amin'ilay izy dia tsy mety koa ilay izy izay zany no hevitro satria ny antony dia araka voalazan'ilay namana teo hoe efa nisy teo aloha ihany ilay izy dia no ilay fandrosoana zany dia efa novaina ilay hoe filoham-pirenena manaraka amin'ny premier ministre dia amiko zany tsy mety ilay izy. Araka ny heviko ilay anaty hevitreritro tena tsy mety aloha ilay indosiny andrena zegny satria fa ny agny tamin'izay isika tamin'ny andro taloha manjary mamoha fotamandy tsy hetsiko mihitsy ny indosiny andriagna zegny vory andriagna zegny mba sy niteny manjary mampiady. Fa ina ny antony mampiady atsika amin'izany? Tsy tian'olo mihitsy hoe resaka andriagna zegny fa hafa zavatra fa ela be tagny mialatsika le zavatra tsy tian'olo mihitsy. Ny andriagna dia midika ho mpanjaka ilay halan'olo mihitsy. Dia aleo ihany miaigna amin'ny président de république io araka ny heviko fahafantarako azy. Le izy boka zany maro zany mbola hirigna amin'ny andro fahampanjaka zany raha ohatra ka le mbola le ahara zay to mbola vizy ka zay zavatra zay zany efa tsy le andro rehefa mazava. Ka le izy nge tsy dia hoe andro fahampanjaka fa monarchie constitutionnelle ny atao hoe tsy ohatran'ny any Angleterre zany misy ihany ny mpanjaka misy ny premier ministre dia ohatrohatran'izay tsy mbola tsy mety ihany ohatran'izay. Raha amiko aloha dia ohatran'le fitondrana le président zao fa le resaka le mpanjaka le tsy mety. Dia ny fahitako azy ny zavatra tokana no harako anao satria fa nisy mpanjaka amin'ny toerana ray samby toerana ray eto Madagasikara zany tagna faritra Digoana amin'izay fitondrana mpanjaka voiziny zay nefa tany anankiray io ary foko ray nefa miady izay toerana izay ka raha mpanjaka no hitondrana eto dia samby hiady samby tampitsangana izay mpanjaka daholo ireo faritra Madagasikara foko 12 ka tsy mety tsony zany ny hamerenana zay fa le mpanjaka aloha mahatsara azy hajaigna amin'ny mahampanjaka azy fa nahita ngamba tsika tato ato tamin'ny faritra avy avaratra agny Digoana hoe nisy mpanjaka ny famono nefa razagny raiky io niady ny toerana zay hitondra azy ka ndrindra fa foko 12 no hampiadiny heveriko zany fa hampiady ny foko 12 ny hananganana mpanjaka anankiray hifehan'ny Madagasikara. Raha amin'ny eritreritro aloha dia ohatran'ny tsy mety satria ny olona amin'izao zany efa zatra n'le hoe misy filoha président voafidim-bahoaka dia alao hiverina amin'izay ny anahy ny akasitrahako dia izay ihany satria resaka fampanjaka zany tiana tsy vidim-bahoaka zany raha fahazahoako anazy fahafantarako azy. Ohatran'ny hoe zany mieritreritra hoe mety ilay izy indray satria ohatran'ny hoe betsaka foana zany ohatran'ny hoe tsy mahafapo ny vahoaka foana na dia hoe fidiny ary nefa ny président ohatra amin'izay ohatran'ny hoe misy zavatra tsy mahafapo azy foana fa raha ohatra ka hoe ovaintsika indray fa fitondra any asa mety ho tafavoaka ve tsika andramana zany dia mety ho tafavoaka ve sa ahoana indray tsika mity crise lava foana matetika mety tsy tafatody mihitsy zany tsika amina fitondrana kay tena ateza be fa raha fahitako anazy amin'ny pays be dia be ohatry fitondrana royal ohatran'ny mety. Asa ngamba raha hivadika kely atsika amin'ny fiainantsika ankehitriny anatin'ny krisitsika araka ny voaresaka ny be sy ny maro dia ahoana ny voana amin'io crise io sao araka ny hevitry ny fanare. Tiako imerina ohatra rehefa zaraina Andriamasina valina ho efatra zany ny fanjakany dia misy adalahy teto nandritra ny fito taona mahery andrianam-ponimerina na mpiavana azy fa ny dikan'izany dia zao tsy fisian'ny adalahy akory ny mahakivy antsika fa tsy maintsy miavana foana antsika saingy samy mieritreritry ny anakolahy efatra hitady olona laingana hoe reto tsy mampaninona atsika ane na vahinisany le ray aman-dreny mizory be sasa mbola miteny hoe ranona ohatran'izao ka zay tsy mampieteny fa ampy tsy mampaninona mihitsy ny atsika malagasy na miaraka malagasy vazaha na vazaha fotsiny na mpiavana atsika fa tsy maintsy tsika ihany nefa manao hoe retsy ny tianay ampiavana ohatr'izao dia ndao tsika anao an'izay zavatra raika fa ny hevitra ny fanare dia izao ianareo efatra reo satria ianareo nge nanana olona be indrindra
tamin'ny fifidianana tsy masolo atsika reny no afaza miakina am'ireny tsy vitan'ireny akolafy efatra reny ny problema ny Madagasikara fa be de be ny olona tokony samy miara-mirotra manao an'io ianao zany mitaditady taonandrona reny olony reny mbola nanana ny olona nanaradi sy nydalan'izany matoa ary ny fitondrana tsy voazao nge ny communauté ny vondrany resam-pirenena mahita hoe ahoana fitondrana nge fa amanarivo fotoana tiako tenenina fotsiny zany hoe sy tokony ianina am'ireny akolafy anakefatra reny fampihavanana fa mba jerena koa ny akolafy n'olona hafa ianao ma tsy miteny mihitsy hoe misy akolafy hafa mihitsy satria hitatsika zao ny vondrana resam-pirenena zay amatsy vola ohatra zao ny vondrana europeanina zao amindreo tetikasa be debe ataony eto amitsika ireo izy nge araka ny hitatsika tsara miteny ny akolafy anankitelo any zay mbola toteny amindry zareo zay mampanaiky hoe zao ka rehefa miteny le n'olony reny hoe reto ry vondra resam-pirenena tsy mandeha ny tetikasa zavatra tsapainy tana nge zany hoe tetikasa tsy mandeha zany sao de veritsika nofonofo fotsiny fa hoe zay mbola mandeha any ny firenena sy ohatran'izao sy nytakan'izao okotsika tsy hanynofy ohatra zao misy miteny matsy amin'ny ainao manjery hoe ny tetikasany bady banque africaine de développement mbola mandeha za tsy milazaoko tsika sy meta vahoaka zao fosiny ataoko zany banque africaine zany nge re olona ka ro vondrana européenne ndreo sy ro tany européenne reo mbola manana petrabonao actionnaire ao ka raha miteny ndray ny européenne ajanony ohatran'izao fa zao mandeha tsikelikely satria ny olona nge mifampiteny antsika hoe ty fitondran ty tsy vitany tsy efa nyrery izy ty ka noho zany tsy maintsy miaraka daholo tsika ka ny akolafy telo zao mbola nyvondrana mampanao zay aloha ivelona fisatan'izao sy miaraka am'zao zay zany izy hoe mbola reo efatra reo aloha no hitatsika de apitsika koa ny akolafy hafa zay marina fa tsy eo ay tsy eo kanefany ozy hoe rehefa miantsona reo azorina zao de voniny zay ka hoe tsika mamarapara anazy de miteny aminao fotsiny hoe ianao ihany miteny teo hoe mitongilana any amin'ny akolafy telo ireto communauté internationale reto de zay mihitsy ny tsy ekeny loha satria raha vao mitongilana le olona de manao fitsarana miangatra zay ka tsy zany no ampiavana eto satria tsy maintsy hitongilana ohatran'izay de aleo sika samy malagasy ihany manao anazy tsy zay mitongilana sa tsy mitongilana reo ka ny olona mitongilana tsy afaka mampiavana zay tsy miresaka fampihavanandreo ary madama tsy ny fampihavanandreo mihitsy fa ny zavatra ataony afahatsika mandrofo ny firenetsika mavola vola tsotra olona bokatra osa ataonao fa omemeny fahatany io volanao fa tsy maintsy efainao io vola io omenanao androany de efainao afaka 2 ans izy moa natsika bokatra ka tsika ihany dimapolotoana nge tsika tsika ihany ve natonga tsika bokatra ka manina tangaky tsy afaka miohitra mihitsy na hoe ty ny ray aman-dreny tany efa bokatrosa de za tsy afaka iohitra mihitsy maiala am'izany trosa zany efa manao tsika ka efa manao tsika hoe tsika mitombo ve mitroso zary samy miempotra zao fotondrano zao raha araka ny eritreritrao tsy mitombo sady tsy miempotra raha ny misy eny ary misy ekolovisy teny farany momba nyty fanare ty zany ny teny farany sy tena tsotry indrindra de mbola famitinana ny hoe ity rafi-pitantanana fireneny ity rafi-pitantanana mamerina indray ny fiandrianana saingy fiandrianana tsy hoe tsy refesy mandidy fa fiandrianana miara-miasa amin'ny olona mbo fidim-bahoaka zay zany ny tena tiana apetraka eto mba ampamary toerana ny fitantanana ny firenena zay teninay de zao raha tsy miavana ny akolafy efatra sy ny mpanampy azy raha tsy miavana reo ka miara-mitantana tsy isy zavatra vanina zay atao rehetrarehetra laviny ambiana zay atao rehetrarehetra laviny anankiray ka aminay zany rehefa maro toerana tsara de aminay amin'ny heritaonytsika manao an'izany fisapaham-kevi-bahoaka zany manao an'izany rehetrarehetra zany fa de miavana aloha ohatran'ireny fady vao reny nareo miaraka amin'ny gouvernemanta sy ny anina rehetra de hitao ihany hoe manaoana tsara amin'ny fiarahamana fa zay ny tena zava-dehibe nisorana be dehibe aloha hoe dia atreo koa tomboko lasy tomboko vavy ny fandaratsika anio koa dia mametraka ny veloma mandrapiresaka sy mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray isoratsika moa andriamato Clovis Andrianatsolo zay avy ao amin'ny fanare zany hoe mivoy ny ametrana ny monarchie constitutionnelle nanaiky vahintsika am'izao takariva izao saorana koa nareo mpijery nanjohatra amin'ny farany fandarana mandrapiresaka sy mandrapitafa ho amin'ny heriny toy ny anio indray veloma toko